Riavako malala ho mitompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, lohahevitra vaovao izay banjintsika manerana ny sahany FJKM amin'izao volana Febroary 2024 izao. Nofinainantsika anio kosa dia mampafantatra antsika fa ilaina amin'ny andavanandrontsika ny tenin'Andriamanitra. Salamo 8:20, ny 15:10 hatramin'ny 2:20. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Efa nianina aho fa hitandrina ny fitsipika marina ka nefaiko izany. Ampahoriana indrindra aho. Jehova, velomy aho araka ny teninao. Jehova, aoka ane mba ankasitrahanao ny fanahy sitrapo aloky ny vavako, ary ampianaro ahy ny fitsipikao. Atenda ihany ny aiko mandrakariva, kanefa tsy manadino ny lalanao aho. Ny ratsy fanahy mamela-pandrika aningotra, kanefa tsy mania miala amin'ny didinao aho. Efa noraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao, satria fifalian'ny foko izany. Apetrako ny foko ankatoy ny didinao, mandrakizay hatramin'ny farany. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny tenin'Andriamanitra. Ity nofinainantsika anio ity ry havako no fizarana 4:40 amin'ny Salamo 8:20. Salamo izay lava indrindra ary toko lava indrindra ao amin'ny Baiboly manontolo, mahatratratra amin'ny 970, kanefa raha fehezina ny 9 rehetra tsiraray ao anatin'ity salamo ity dia samy miresaka avokoa ny herin'ny tenin'Andriamanitra, ny mahazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra, ny maha-izy azy izany tenin'Andriamanitra izany. Araka izany, raha fantatra fa misy dikany, misy lanjany ny tenin'Andriamanitra, dia asehon'ity mofinainantsika ity ny tsy maintsy ilaintsika azy eo amin'ny fiainana andavanandro. Tena fahazavana, manazava ny fiainan'ny mpino mihitsy io tenin'Andriamanitra io. Ny fiainana dia feno aizona sy ao anaty fahajambana raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra. Toa zary mitsaraparapa sy tsy mahalala izay izorany ny mino raha toa ka tsy eo ny tenin'Andriamanitra. Zany anie no ahitantsika eto manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Tahaka ny milaza fa jiro fanazavana, ny aizina izay izorako io tenin'Andriamanitra io, ka ny lalan'ny fiainako rehetra, ny hoaviko rehetra, izay mbola ho alehako rehetra dia tsy maintsy azavaina io tenin'Andriamanitra io. Hitantsika eto fa miditra amin'ny atsipirian'ny fiainan'ny mino, mamahulana ny mino, eny mampahery ny mino amin'ny andavanandrom-piainany ny tenin'Andriamanitra. Aseho eto ry havako malala fa io tenin'Andriamanitra io no manafakolana, mamaha ny fatorana rehetra izay manjo azy. Io tenin'Andriamanitra io no manafaka ny mino amin'ny zava-manahirana sy ny zavatsarotra izay eo anoloany. Io tenin'Andriamanitra io
no tonga fampaherezana lehibe ho an'ny mpino hiatrehana ny fiainana andavanandro. Tsy afaka mivelona, tsy misy tenin'Andriamanitra ny mino fa io tenin'Andriamanitra io dia manaraka azy amin'ny fiainany rehetra, ka raha tojolana izy dia mampahery azy, raha tojo zava-manahirana izy dia vahaolana ho azy. Eny, io no ijoroany mandrakariva. Tsy mahagaga raha hitantsika tao amin'i Jesosy Kristy zany toetra fototry ny mpino zany, miantehitra amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva. Hitantsika ohatra Jesosy raha nalain'ny devoly fanahy tany anefitra dia tsy nanana afa-tsy ny tenin'Andriamanitra i Jesosy hiatrehana ny fakapanahy. Ny tenin'Andriamanitra trano no entina nanoherana ny fahavalo ratsy dia Satana sy ny devoly zany. Ny tenin'Andriamanitra no maharesy ny fahavalo ny mino. Riavako malala ao amin'ny Tompo, tô mitodika amiko sy aminao ihany koa zany tenin'Andriamanitra izany. Tô ilaza fa ilaiko sy ilainao ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainana andavanandro, ka raha tojo zava-manahirana, raha tojo olana, eny, raha hiatrika fiainana ianao dia ataovy misy dikany eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra. Ataovy mamaha olana anao ny tenin'Andriamanitra. Mety ho vitanao ve ny miaina tsy misy tenin'Andriamanitra? Mety azonao atao ny miatrika ny olana miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy hisy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra no sabatry ny fanahy entinao miady amin'ny fiainana. Rehefa reradreraka, torovana, miady saina, ndezatso izy. Raiso ny Baiboly, vakio ny soratra masina, mihaino toriteny amin'ny tambajotra serasera, amin'ny radio, amin'ny haino aman-jery samihafa. Eny, aoka ho raisinao ho fampaherezana ho anao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny andavanandronao ny tenin'Andriamanitra. Dia hitanao fa ahery ianao, ho vitanao ny miatrika ny fiainana eo ambanin'ny fitahian'Andriamanitra. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika riavako. Andriamanitra ray ao amin'i Jesosy Kristy zokinay eo, ny teninao ilay nahariana izao rehetra izao no teny miarabelona aminay amin'ny andavanandronay ihany koa, manan-kery, mamaha olana, manafaka enta-mavesatra, mitondra fiainana. Eny, ny teninao no fiainanay. Dia tario ary izay Tompo handeha amin'ny lala marinao, ary eo ka tsy hivilina ho amin'ny ankavia na ho amin'ny ankavanana. Ny teninao no ho fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay indray izao volana vaovao izay diavina izao ao ambany fankatoavana ny teninao. Misaotra Tompo. Amen.